Miteraka olana trano ny fankalazana ny taom-baovao malagasy isan-taona. Samy manana ny fankalazany azy ny tsirairay. Nisy androany ny fahampahafantarana nataon'ny Tangalamena tamin'ireo solon-tena maro manerina ny nosy amin'ny fitadiavana vahaolana raikitra manoloana ny fankalazana. Misy ifandraisany amin'ny fambolena, fiompiana, fitsaboana ny fahaizana manisa andro raha ny fanazavan'ny Tangalamena. Ny fanisan'andro zany miaraka amina fanandrona foana. Dia ny zavatra tena ngeza be anefany hatramin'izay dia ny fanisana andro na fanisana volana mba entina amin'ny famokarana, fambolena sy ny fiotazana. Fangaro zany ny zavatra rehetra na ny fivelomana na ny fitsaboana teo amin'ny gasy, fitaizana zany. Dia izay zavatra izay tsy nisy na ilika fa notazomina daholy, natao ninventoriena daholy dia ezahana ho prezentena androany. Tafiditra ao anatin'ny fanomezan-kasina ny tena, ny manodidina ny praimona, ny zavaboary kosa ny fankalazana ny taom-baovao malagasy raha ny fanazavan'ny filohan'ny trano koltoraly malagasy. Tsika malagasy mandala fihavanana ary zany fihavanana zany tsy misy raha tsy misy aloha ny fifanomezan-kasina. Ny fanomezan-kasina zany zay vao mihavana. Ary eo anatin'ilay taom-baovao malagasy dia izao misy le hoe tsy manam-pahavalo afa-tsy mosary ary tsy adidiko zasy ambery fa adidiko zasy ianao, samy manana adidy tsika rehetrarehetra. Indrindra zany amin'le hoe taom-baovao malagasy rehefa misy ny fanomezantsika hasina amintsika tsirairay aby amin'ny tontolo manodidina amin'ny zavaboary dia mirindra ny zavaboary dia mahavokatra tsika. Fa raha tsy misy ny fanomezantsika hasina amintsika samitsika avy dia tsy mihavantsika amin'ny zavaboary dia potika ny zavaboary dia maina ny tany ohatrany amin'izao fotoana izao. Hatreto mbola andraikitry ny mpandalany maha-malagasy no mitady vahaolona momba ity fisavorovoroana amin'ny fitadiavana tety andro raikitra ity amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy.